Coucou! Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra i Jesoa Kristy androany. Tena tsara io anarana io, ary io anarana io tena sarobidy. Dia ny Baiboly mampianatra antsika momba an'izany anarana zany. Iza zao ny anaranao? Samy manonona ny anarany daholo. Hitanao, ny anarana misy dikany. Raha ohatra hoe nomen'ny ray aman-dreninao anarana zao ianao ohatra hoe Tsiky, dia ianao zany ilay olona tena feno tsikitsiky mandrakariva. Raha ohatra zany nomeny hoe Fifaliana, dia ianao zany ilay olona feno fifaliana. Raha ohatra ianao zany antsoina hoe Mendrika, dia ianao zany ilay olona tena mendrika mihitsy. Fa misy ihany koa anarana indraindray mety tsy fantatrao ny dikany. Ohatra hoe Joa zao dia ny dikany Joa zany hoe amin'ny malagasy dia hoe masoandro. Fa misy ihany koa anarana ao anaty Baiboly ao, ohatra hoe Davida. Fantatrao ve ny dikany hoe Davida? Ny dikany hoe Davida dia malala na bien-aimé amin'ny teny frantsay. Fa misy ihany koa anarana veriverina foana ao anaty Baiboly ao, ohatra hoe Paoly. Inona ny dikan'izany Paoly zany? Petit na hoe kely ny dikan'izany hoe Paoly zany. Ny anarana zany dia tena misy karazany be dia be mihitsy ao anaty Baiboly ao. Ohatra hoe Debora zany koa zao dikan'izany hoe tantely. Fa tena mahafinaritra raha mahafantatra an'ireny anarana sy karazana anarana be dia be ireny tsika. Androany ary dia hiresaka aminao an'io anarana anankiray io. Anarana mahafinaritra, anarana lehibe, anarana izay ambaran'ny Baiboly hoe io anarana io eken'ny lela rehetra sy ny vava rehetra fa izy no Andriamanitra, ary ny lohalika rehetra dia mandohalika amin'io anarana io. Ny anaranao ve lehibe? Ny anaranao ve be pahalala? Tsy fantatro fa ity anarana anankiray ity dia ambaran'ny Baiboly fa tena anarana lehibe. Zao mialohan'ny naterahan'ny tompo tetỳ ambony tany dia niseho tamin'i Josefa ny anjely, nanambara taminy hoe hiteraka zazalahy Maria, dia ny anarany ataonao hoe Jesoa na Jesoa Kristy. Nambara ny anjely zany fa izao mihitsy ny anarany, tsy anarana hafa fa ito mihitsy ny anarana omena azy, Jesoa. Fa izy no anafaka ny olona amin'ny fahotana rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia raha mijery ianao Matthieu 1:1-20, dia ny dikan'ilay hoe Jesoa na Jesosy ny dikany dia hoe Jehovah no mpamonjy. Ny dikan'i Jesoa zany dia hoe Jehovah no mpamonjy. Iza zany io Jesoa io? Izy zany dia tonga hamonjy, ary ny anaran'io Jesoa io dia tena mahavonjy, ary anarana mahavonjy ny olombelona rehetra, na amin'ny fahotana na amin'ny zavatra ratsy. Dia rehefa miteny tenin'Andriamanitra zao hoe antsoy dia ho valiko ianao, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Dia tena mahafinaritra be zany anaran'i Jesoa zany, fa tena mahavonjy antsika. Ary indrindraindrindra io anarana io dia afaka hidiranao any an-danitra rehefa raisinao ny fiainanao io Jesoa Kristy io, dia afaka miditra ny lanitra ianao, satria Jesoa rery no lalana ahafahana mankany an-danitra. Tena tsara be ny fananantsika an'io Jesoa io, ary ny fahalalantsika ny anarany. Noho izany manomboka androany andao tsy haninitsika ny anaran'i Jesoa, tsy ataontsika hany ihany ary tsy ataontsika vazivazy. Fa ny Baiboly inge milaza ihany koa hoe rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny Tompo zao tsika dia miteny hoe amasinina ne na hoe ho amasinina ne ny anaranao, satria masina io anarana io. Dia tsy tokony ataontsika vazivazy, tsy tokony hoe rehefa misy manao blagy dia atao blagy ny anaran'i Jesoa, fa tsy tsara zany, satria anarana masina io anarana io. Ary io anarana io anarana mamonjy ny olona rehetra, satria ny dikany hoe Jesoa dia Jehovah no mpamonjy. Tadidio ary manomboka androany fa io Jesoa io dia afaka mamonjy antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny fiainana rehetra ety ambony tany, na amin'ny olana, na amin'ny aretina, na amin'ny zavatra maro ilayntsika fanampiana ety ambony tany. Dia antsoina ny anaran'i Jesoa io dia afaka mamonjy ianao, satria Jehovah no mpamonjy. Dia raha marary ianao dia antsoina ny anaran'i Jesoa. Raha sahirana ianao antsoina ny anaran'i Jesoa. Raha ohatra misy olona misy fanaratsy, ny anaran'i Jesoa ihany ange no afaka manala ny devoly sy ny fanaratsy. Tsy misy anaran'olona tononona zany dia hoe afaka ny fanaratsy, fa ny anaran'i Jesoa ihany
no afaka mamonjy ny olona rehetrarehetra. Manomboka zao ary antsoa io anaran'i Jesoa io dia amasino zany amasino zany tsy vazovaziana fa tena ataonao sarobidy mihitsy ny anaran'i Jesoa fa mamonjy antsika io dia mikarakara antsika io. Mino aho fa naharay lesona indray tsika androany mahakasika an'io anaran'io Jesoa Kristy io fa Jehovah no mpamonjy, zany hoe anarana mahavonjy zany ny anaran'io Jesoa io. Ary dia manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ilay anarana mahavonjy. Dia mirary faran'ny taona sambatra sady ho antsika, mirary fety sambatra ho antsika rehetra miaraka amin'io Jesoa io. Tahiana Andriamanitra daholo antsika tompoko.